Riavako malala ho mitompo ho aminareo mandrakariva ane ny fahasoavany Jesoa Kristy tompontsika. Amen. Aza mivarilavo amin'ny faharatsiana. Aza mivarilavo amin'ny faharatsiana. Zany no asongadiny mofinainantsika anio. Ato amin'ny bokin'ny Apokalipsy toko 2 ny andinin'ny 20 hatramin'ny 20 farany. Aza mivarilavo amin'ny faharatsiana. Anankiray amin'ny taratasy nosoratany Jaune ho an'ny fiangonana 7 tany Azia. Raha marina kokoa dia nosoratana ho an'ny fiangonana tany Tiatira ity mofinainantsika anio ity. Nanana izay tanjaky ny finoana sy ny ohatry ny finoana izay nananany ireo kristianina tany Tiatira. Ambara fa natanjaka tamin'ny asa fanaova-tsoa sy ny fiahiana ireo madiniky ny tompo na ny asan'ny diakonia ny fiangonana tany Tiatira. Zany no mahatonga ny mpanoratra ilaza manao hoe fantatro ny asanao sy ny fitiavanao sy ny finoanao sy ny fanomponao ary ny faharetanao. Tena natanjaka tamin'ny asa fanaova-tsoa izay tena vokatry ny finoana ny fiangonana tany Tiatira. Ndrisy anefa fa nisy fisoparana, nisy asan'ny ratsy nisetrasetra tao an'izany asan'ny finoana izany, ka dia nisy tamin'ny kristianina, nisy nirona tamin'ny lay tratran'ny fakapanahy tamin'ilay antsoina hoe mpaminany vavy Jezebela, izay mitarika ny olona amin'ny fanao mamofady sy ny fijangajangana mihitsy aza raha izany no azo ilazana azy. Toa mitovitovy ihany tamin'ny zavatra nanjoa ny fiangonana tany Pergamosy izay hitantsika eo ambony eo. Ny nahazo ireo kristianina tany Tiatira fa na dia nanana ny lazany sy ny finoana tanjaka aza dia misoko mangina miditra mandavo na manjera ny finoan'ny fiangonana ny finoana hafahafa na ny fampianarana hafahafa na ny fanao mamofady mihitsy aza. Arak'izany dia mampitandrina fatratra ny mpino na ny kristianina tao amin'ny fiangonana tany Tiatira i Jaune mpaminany hahatonga azy ireo mba hiorina tsara amin'izay efa nananany, mba tsy hahatonga azy hirona any amin'ny saindalin'ny Satana hoy izy, ndrao ampihemotra amin'ny finoana izany. Ambara eto fa tsy maintsy miazona tsara ny finoana tsara izay efa nanana ny kristianina mba hahatonga azy ireo handresy miaraka amin'ny Kristy, ary zavatra lehibe mihitsy no tenenin'i Kristy eto fa raha maharesy izy, raha mahatoetra zany fakapanahy sy fizahan-toetra lehibe izany izy, dia ataon'ny tompo mpandresy tahaka azy ka ambara fa omena fahefana amin'ny jentilisa hoy ny 19 hatramin'ny 20 hiandry amin'ny tehimby hanoritoro azy tahaka ny fanoritoro vilany tany, ary dia hiposaka amin'ny tara-pahazavan'ny maraina. Eto moa filaza azy eto hoe kintana fitarikandro izay entina ilazana lay hazavana, lay andro mazava izay taratry ny fanjakan'Andriamanitra sy ny fiainana mandrakizay izay efa mpanantenana ny mpino. Riavako malala ao amin'ny tompo, na toy inona hasarotry ny fiainana, na toy inona
fizahan-toetra ary indraindray misy fisetrasetran'ny fakapana maro samihafa te hiditra amin'ny fiainantsika pino, hazony mandrakariva ny finoana tsara zay efa nomen'ny Tompo anao. Aoka tsy vary lavo isika ka hanaiky hemotra sy ampemory ny fanao ratsy samihafa amin'izao tontolo izao. Be dia be ny kristianina misy tratran'ny adi-tsaina dia mandeha mivary lavo amin'ny zava-mahadomelona, mifoka satria miady saina, mandeha misotro migoka satria miady saina, ary indraindray aza maro no tratran'ny olana ara-tokantrano dia alaim-panahy mandeha miala ny tokantrano, misintaka ny tokantrano, avy eo tafaroboka amin'ny endrika fijangajangana maro samihafa. Ry havako malala ao amin'ny Tompo, aoka hiazona mandrakariva ny finoana zay efa nomen'ny Tompo anao, ny asanao, ny fitiavanao, ny finoanao, ny fanomponao no iorenanao, ka natoinona sarotry ny fiainany, natoinona fizahan-toetra izay manjo sy mianjady, dia ianao kosa hiorina tsara ao amin'ny Kristy. Izany no antoka andovanao ilay kintana fitarik'andro, andovanao ilay fiainana mandrakizay zay efa ampanantenain'ny Tompo anao. Dia ho an'Andriamanitra irery any ny voninahitra. Amen. Hivavaka isika ry havako. Raha eo lehibe sy mahatalanjona ny asanao ilay Andriamanitra mpamonjy, Andriamanitra mpanavotra, ilay efa nanorotra lalam-pamonjena ho anay tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy zanakao. Faly hisy ravo izahay, raha toa ka manana anjara amin'ny fiainana efa voavoatra ho anay, ary indro ianao Jesosy no mampaharitra anay amin'ny finoana, na eo aza ny etraketrak'isatana izay mitady hanjera, handrodana ny finoanay, dia eo ianao mihazona anay mandrakariva. Apetrakay am-pelatananao ireo kristianina miatrika zavatsarotra, ireo miatrika olana ao an-tokantrano, olana ara-pianakaviana, olana eo amin'ny mpivady, olana eo amin'ny mpianaka, eo amin'ny mpiray-tam-po, dia samy entinay eo anatrehanao. Ianao no vahaolana tsara indrindra, mampiravina sy efa nampihavana izao tontolo izao taminao Andriamanitra. Dia izany no vavaka sandratray ataonay amin'ny anaran'i Jesosy. Amen.